fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotra nareo anio ny fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara nosoratany Razanabary Vanglalao Joséphine. Tantara nampitondrainy ny lohateny hoe faiza marina izy. Ireto avy ireo anome aina ny tantara: Lanto, Liva, Niravo, Ioly, Iary miaraka amin'ny Faly sy Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nanandray feo, Anjary Liva no nanaditosa. Kainy lalana iny raha andehanana tongotra. Efa tamin'ny roa sasany aho vao tonga taty nefa tamin'ny roa latsaka fefana niala tany Besandra. Ary fiara iza koza mirimorimo vatorianako ato zany ka. Ay lehibe mitobola ve. Kasomany androany e. Ary manova ny fahazarany dolo indray zany reto. Tena manova ny fahazara mihitsy reto madamo reto. Ny ray Alarobia lasa Lakamisy, ny ray Sabotsy lasa Zoma. Itombona ihany ho ale teniko hoe iaoneo ireo mifarany. Jacques, Elisa, fa inona no ataonao eo ambany lavarangana io ka? Miandranao fa inona hoany? Mampiomehy mihitsy ny ty fanontanianao ty hoe. Ay toko moa azafady ary. Variana koa ako. Fa ona? Efa ela nga ianao tonga teo? Tamin'ny roa sy fefany. Fa nahoana ny taraiky? Ka nandeha tongotra androany nody. Sady mba manao sport kely. Tsara aloha zany. Ka mandrosoa ary. Fa manahoana aloha Jacques, miaraba to tsy vita akory. Salama tsara ka. Ianao no manahoana zao? Salama toraka izany koa. Variana be ery ianao mitazona ery epiteria. Ka reto olona mpanatitra voninkazo reto no mahavariana ka. Mpanatitra voninkazo amin'ny fasana raha io. Mpanatitra voninkazo? Mipetrapetra ary. Dia izany ve dia makakanao? Ianao ty koa? Ka le fihetsika zareo nge no mahavariana ary Elisa e. Fa maninona ny fihetsiny ary? Ka tsy zany fa zao. Misy rototo izy manatitra voninkazo tsy tapaka isan-kerinandro. Ny ray madama somary mbola tandoran'oro zay. Ny ray ty miaraka amin'ny Soferty. Le voalohany isaka Alarobia. Le faharoa kosa isaka Sabotsy. Androany nefa Zoma? Ka zay nge mahagaga e. Ary ty madama ty isaky ny tonga eo de manaka pilipili ny voninkazo le madama kely anankiray foana. Zany ve? Eno avy nge jeranao hoe. Jery, io zao izy. Diniany tsara ny voninkazo le madama kely ray. Fa tsy mety mifankahita mihitsy ve zany ry zareo e? Tsy mety mifankahita mihitsy nandritra n'izay iray volana sy tapany vezivezeny teo nanatitra voninkazo zay e. Tsy mifankalala koa? Ka raha mifankalala ve anao an'izao izy e? Tokony mifankalala nefa satria matoa manatitra voninkazo eo amin'ny fasana raha io dia mpiavana zany. Tsy voatery. Mety hoe naman'le anankiray na oro-pantatra ohatra. Dia avatra natitra voninkazo isan-kerinandro toy izany mandritra ny iray volana sy tapany ve? Ka nahoana kosa ary
raha olo tiana ohatra. Olo tiana? Asa hoe olo tiany taloha ivelan'ny fanambadiana. Ianao koa de loza. Ka mety misy anie zany re Lizahy. Hoe, jery fa mifokofoko mitomany bengy ilay madamy. Zao foana ny azy isaky ny tonga eo ka. Tsy mba mivavaka toy n'le madama kely iray fa le madama kely iray sady mivavaka amin'ny manadio teo. Mampalahelo andray ty iziko. Zanany kosa angamba no milevonao ka. Asa aloha za aloha tsy mahafantatra. Matoa tena ory-be toy izao iziko. Ka ny mahagaga angery Lizahy de zao mbola tsy nahita olona nalevina tao mihitsy nandritra n'izay fataona nipetrahako teto zay. De maninona? De mbola isaona sitomany be toy izao foana ve? Tsy mba halala ionona. Mitady aretina ho an'ny tena ny izy zany. Ianao ty de tena mampiomehy mihitsy ka. Fa ny fonao ve fon'olona tsy fantatrao izay problème niany? Ka na izany ary. Jereo fa na ny fihetsika ilay madama aza ange ohatry ny tsy normal le. Jereo izy fa miantso ny rangahy io. Vadiny ve io? Tsy fantatry mihitsy aho. Tsy miditra ao mihitsy io lehilahy fa miandry azy eo amin'ny arabe eo foana. Mety soferany angambany io Ohatry ny mampangoraka ty mijery azy ka. Ary tsy salama mihitsy angamba izy io ka. Angamba? Reny fa lasa. Faona? Inona aloha nitadavanao ahy? Ay ve. Momba n'le devoir ty ho no tsy azoko Tsy azoko mihitsy ilay fanazavana. Aiza hoe? Ty ary. Ay. Andraso ary fa zavaiko anao Neny, fa maninona ianao? Andriamanitra, ohatry ny sepotra be izy. Neny Elza, fa maninona ho ahy ianao? Tsy fantara fa fanina be. Fanina? Ie, ohatry malemilemy be ny tenako. Tena tsy maintsy hoentina amin'ny dokotera ianao Olo miakanjo neny Atsy moramora ty akanjo ty. Andeha any dokotera ve? Zany hitondranao any. Ka mivola anaka. Neny aza masasaina amin'izany vola zany aloha ianao fa ny aina aloha mifonjeny. Zay? Eny ary. Jereo ty ianao hita hoe reraka mihitsy. Aiza moa ilay taratasy mpanafodinao taloha reny? Tsy fa misy ilana azy mantsy. Asa. Jereo ao anatin'ny vatakely na sakosy maitso. Aikory reto korota taratasy ato Iza zao no tokony entina. Reto angamba no entintsika ka. Aleo fa rehefa malalaka mandamina an'ireto taratasy reto tsirairay mihitsy ka. Ndao ary. Eo tantanaka ianao dia andray taksitsika mianaka. Mandeha moramora dia mitehena amiko. Tena mandrivotra be koa ny izany Jereo reto ravikazo entiny atraty amin'ny arabeko. Ravikazo avery amin'ny hazo maniry amin'ny sisiny simetiry ireny zao. Marina mafy tsy fa mila ho tonga eto mba havadiko mihitsy. Ary maninona moa raha andeha jereko hoe iza marina milevina ao amin'ny fasana anaterana voninkazo lava ao io. To mba manitikitika an'saiko mantsy. Andraso hoe jereko vetivety rangahy. Tsara tare raha samy izy rehetra mihitsy raha jerena ny rafitra nanaovana azy. Sarina anjely kely roa mitana jiro eo andaniny sy ankilany. Lakoroa iray lehibe mazava any leo ambony.
Teny anarana vita sikotra eto amin'ny vato mitsangana eo ambonin'ilay rangola vita talazo malama tsara tsy eny sady karokony. Tena fasan'ngetroka mariny ty. Iza ho ny zato milivinato ary. Damien Stevenson 1947 à 1983. Ka zao nefa taona 1998 tsika izao e. Zany hoe fa 5 taona lasa zany zay nahafatesan'ity olona ity. Maty teo amin'ny 4 taona n'ity lehilahy ty. Tena mbola tanora ihany ka. Raha mbola velona teo izy zany dia 15 taona amin'izao. Raha azoko tsara mety hitovitovy taona amin'le madama be misaona lava tongetiny foana. Ary mety vadiny mihitsy zany ty matika. Ary le madama kely zany inona ndraika? Zanany ve? Za koa no adala. Raha zanany ve na havany akaiky tsy fantatry le madama be? Mety namany kosa angambany ka. Sa iny kosa ny vadiny ty Damien ty. Mity raha izany ary le madama be inona ndraika? Ty za koa ny te mivadika ato amin'ny tsisy antony eto fa andeha hiala eto so misy mahita eto ka gaga ny olona. Dray marina. Fa fiarinana koa ty miavo mivatravatra ty. Ay. Tena lehibe MW ty marina. Izy mihitsy. Saika tratra teo amin'ny fasana teo marina. Soa aloha efa tonga eto anoloan'ny tranoko ka. Ary manitsy makatingy izy zany. Le sofiran'le madama be eo anaty fiara io. Ary izy reringy izy zany. Ndaso hoe anontaniako io tovolahy io. Azafady hoe tovolahy? Eny tompoko. Manao ahoana ianao tompoko? Manao ahoana ianao? Azafady hoe saika mba nitany zavatra kely anao ahy. Misy fanadiadiana ataoko zay mantsika. Ay. Momba n'inona zay tompoko? Hono ahy aloha e. Mipetraka ety ve aloha ianao e? Ty mihitsy ny tranoko ka. Ka hono ianao ve tsy mahita olona manatotra voninkazo eo amin'ny fasana io? Hitanao io? Hitako ka. Io fasana misy sarina anjely kely anankiroa io e. Tazana veto tsara io akoatrana islay madama hoentiko iny e. Mety mba tsikarotrao angamba? Tsikaro tokoa ka. Isakalarobia le madama kely zay no tonga manatotra voninkazo ao. Le farany teo izao no alakamisy. Madama kely la izy? Madama kely sahabo eo amin'ny 70 taona eo e. Ka ohatra n'iza ny bikabikany? Zany hoe lava volo zay izy e. Tsy de mahia fa antonony tsara. Lava ihany koa ny toe-batany. Arono mitondra fiara? Ka mandeha taksi no ahitako azy makety. De isaky ny amin'ny firy izy no tonga manatotra voninkazo io ka? Amin'ny tolakandro foana ka. Matetika amin'ny 2 ora sasany eo. Ary tsy miresaka aminao ve izy? Ka. Misaotra anao misaotra. Fa hono azafady raha tsy mahadiso. Ahoana zay? Ianao ve ny sofiran'le madama ray iny zany? Anadahany ka, anadahany. Ay ve? Tsy zany fa tohitako mitomany foana iny madama iny rehefa tonga eo. Eny manana retim-po izy e. Vadiny io maty io mantsy. Ny zanany koa tsy hita. Marary eo an-trano izy zao e. Zay fa somary maimaika raha misia. Alakamisy alarobia tolakandro mety miverina eo miandriandry an'izay madama zay. Misy zavatra tiako anontaniana azy mantsy. Eny, fa tsy fantatrareo mihitsy zany iny madama iny.
tena tsy fantatro ilay nabaviko no tsy fantatro ihany koa ka izay no mahatonga azy ampanao fanadihadiana toy izao e. Miala tsiny e de misaotra anao e. Tsy isy fisaorana re tompoko. Iza koa ary zany. Lolo jerena indray. Eliza. Manao ny Jacques? Manao ny ianao? Fa misy inona e? Mitoatra mitomany iny ianao e? Marary be ngeneny Jacques. Marary? Marary izy ho vao nentiko tany amin'ny dokotera maly ary eto-pona mahazo azy. Zany very Eliza. De manahoana izy zao? Efa tsy de maninona loatra aloha izy ao e. Omaly izy sepitra be. Avy mividy an'ireto fanafody reto aho zao fa mbola misy tsy azo. Tsy ampy intsony ny volako e. De zay ohatrinona ny ilainao? Ohatrinona ny tsy ampy? Bebe ihany. 3 alina. Nitahirim-bola anay mianaka rehetra nefa de efa nosokiriko ny vidiananay an'ireto daholo. Ka andraso ary aloha. Tia misy 5 alina aloha de ataovy sakafonareo ny ambony. Raha-pitso mijery azy ihany. Eny ary. Misaotra betsaka ry Jacques. Tsy misy isorana izany e. Ary mandeha aingana sao tsy tratra farmasia intsony ianao. Ny farmasia misy garda foana fa izy rery koa no de izay no mampitaintaina ahy. Zay fa lasa aloha ahy e. Ariva ny andro. Veloma de mirary fahasalamana ho azy. Veloma Jacques. Tena antony fahitanao. Hatramin'ilay mividiananay avy any Satona iny de hafahafa izy. Hafahafa toy ny ahoana? Tsy haiko e. Miasa saina izy. Tsy be teny firy isan'andro e. Na ny tany asa fa lazainy fa tsy misy ninona fa aza be eritreritra hono. De tsy niteny zavatra nampiasa saina azy a. De inona araka ny eritreritra ao? Mety rezaka lova ngamba. Fa ahoana ny lazanao an'izany ary? Ny famaly be izy Tantine Berthe tamin'izay tany iny. De izany ve no ampandraky marary azy toy izao e? Izay mihitsy ngamba fa tsy te-hiteny amiko izy. Indraindray koa mahatratra azy mandinika mangina. Ohatrany hoe misy zavatra tiany ambara amiko ihany fa tsy mbola resahany. Amin'ny teny hoe mety mbola ho fantatro ihany ony fa tsy mbola zao aloha e. Ka de miandrasa ary? Ka tia izy miasa saina rery tiako. Ka atao ahoana raha rehefa tsy mety hiteny izy ka? Eny. Nefa manjary miasa saina mba amin'izah koa nge. Lasa mikorotana hatramin'ny fianarako. Inona no ampikorotana amin'ny fianaranao amin'izany e? Mitony fotsiny ihany de vita. Elza. Nizay izy fa miantso. Nizay marina fa miantso anao izy. Izay izy vao taitra zaniko. Natory be foana. Ary aloha aloha hiditra ao ka iny mba hitsidika azy koa. Inona reno ataoko e? Berta maniry ahilaza sy tantarany marina rehetra amin'ny Elza. Zany efa tia mbola misalasala. Elza koa nefa efa mahatsapa fa misy zavatra mampiasa saina. Izy koa moa te efa vehivavy lehibeko. De ahoana nefa hoy izy raha mandray an'izany? Anahoana ny fihetsiny amiko eo anoloan'ny marina rehetrarehetra nafeniko hatramin'izay? Vao fitotoana koa mantsy izay ny tena niverena ny tadidiko rehetrarehetra e. Taorian'ny tsaboana tao mela. Fitotoana. 20 taona maninjitra zany very tadidy foana. Ka hatramin'ny anaranay mianaka aza moa tsy isy tadidiko. Taorian'iny loza tampoko inko. Na gaga koa aza ngeny mbola nahavelolay. Ka inona reno ataoko e? Tapa-kevitra nga fa ho lazaiko amin'ny marina rehetra. Raha voasalama tsara eto de lazaiko daholo.
Maman, fa misy inona? Marary anga Stéphanie? Ianao marary? Dia ahoana? Tsy maintsy mody aho zany e. Ie. Ho avy e. Anio ihany. Manareta soa aloha re. Mandra-piona. Bisous. Dia ahoana indray ary ty mama marary ty? Tsy afaka hikarakara ny Stéphanie zany izy fa tsy maintsy midina Marseille androany a. Andraso e. Tena amin'ireo sasany tray makany androany. Dia ahoana ty bokehana voninkazo efa nividiako hoe aterina androany arivo ty? Efa mba nilomako rano tsara ery. Koa maninona moa raha teriko izao ty e? Angady tsy maintsy hoe 2:10 foana. Any dia milaza amin'ny olga any am-piasana. Izay rangana ataoko a. Andraso isolakanjo vetivety aloha dia andeha. Tena mampalahelo mihitsy Elizaka. Miasa saina mafy izy. Tsy maintsy manampinampy kely azy aloha maleriva iny. Solo fa mba tsy miasa androany maraina laribiko. Aleo aloha avokako eto an-davarangana eto daholo reto raha reto hitampiandroko. Zay. Ary aleo aloha makimaky gazety kely ato amin'ity salon ty ato. Misy olona mikatrokatroka kiraro be ny amin'ny velany ihany izany. Ary toa mijanona ao ambaravarako ange izy izany. Tena mandondona trano. Fa iza ary izao? Dia Elizany ray ve? Fa misy inona ary? Aza hitako. Madama kely, hoay azafady. Manahoana ianao Ramsey? Madame Clara no anarako. Manahoana ianao Madame Clara? Mandrosoa ianao? Aleo ety amin'ny fa maimaika. Saika antany zavatra anao fotsiny a. Ay, hoe ahoana izay madama? Fantatrao ve iza manatra voninkazo eo amin'ny fasana fotsifotsy io sy ny namefy azy ohatran'io? Mamefy azy? Ie, nisy namefy mantsy le izy. Ary mba tsy aharotro indray izany a? Mety voaingana angamba fa misy vavahady kely midy-karetsaka azo idirana ihany makao ka. Ay ve? Ny hoe fantatro aloha madama dia tsy fantatro. Fa hitako fotsiny ireo olon'ireo satria izaho eto akaketo ihany. Fa maromaro angaro zareo? Ka anankiroa ihany izy. Lehilahy ray sy vehivavy ray. Le madama efa somary lehibebe no ianao angamba izy iny. Dia le Ramsey... Le sôfera sa vadiny? Ka anadahany. Anadahany? Araka ny filazany tamiko aloha dia izay. Fa nresaka taminao izany zareo? Izay indrindra ka. Afako malelahy tsinaindy. Ary nanadiady momba anao fotsiny no natongavany teto. Teo amin'ny arabe teo mantsy izay no nresaka. Fihinana nadiady momba? Dia tena tsy fantatro mihitsy re madama. Raha araka ny filazany mantsy dia le madama Nabavy no naneraka azy hanao fanadihadiana momba anao Noho ianao le manatitra voninkazo amin'ny fasana eo foana ohatran'izao angambany. Milaza ny mbola iveriny eo azy le Ramsey anio tolakandro na rapitso iandro ianao ondry. Zaho koa mba liana tia lalazy saingy tsy afaka iandry azy fa tsy maintsy mandeha midina an'io arivany Marseille. Marary any mantsy atrafozam-baviko. Fa any izany ianao no mipetraka? Ie, any any tena mipetraka e. Manatitra voninkazo eto amin'ity fasana anadahako ity fotsiny no atongavako eto Lyon. Anadahanao hoe? Anadahako milevinao? Ka ahoana raha ny tsy fankalalana ireo satria mpiavana ange zany nareo sy le olona ireo Fa mpiavana ahoana Ka vadin'le madama be Anabavy no milevinao araka ny tenin'le Ramsey. Ahoana tsara? Vadiny Damiens ve? Vadiny. Ary na le madama aza mbola misaona be foana sady mitomany foana isaky ny tonga eo amin'ny fasana io. Mino fa izany angamba no mamparary fo azy ko. Tena tsy napoziko. Fa iza hono ny anaran'le madama fantatrao ve? Izy indray aloha tsy nilaza ny anarany tamiko na ilay madama na ny azy.
Za raha ty moa tsy nanontany. Fa hono ahoana aloha tsy ahalalahano ny vadiny anadahanao to gaga be anao mantsy. Tsy mahafantatra azy aho tantara lava le izy Ramsey mbola kely vao 9 taona ary 12 taona tamin'izay no nisaraka izay menada ary tsy mifankahita intsony mihitsy hatramin'izao. Nentin'ny ray nanaraka azy izy tsirairay mantsy izay sy tamy ny reny no iraisanay ary teto Lyon nipetrahanay fa iny fa velo mamanay. Ay ve madama zany ny tantara za mitazana anareo aza mantsy mba gaga ihany ko. Ry zareo sakasabotsy tolakandro foana matetika no manatitra voninkazo eo. Ary tsy niteneny anao mihitsy ve misy azy ny tranony? Inona aloha tsy niteneniny aka? Eny efa hengo izay fa aleo ary aloha za andeha mbola maimaiky hanomana ny diako mantsy sady sao dia taramasina eto. Misaotra anao dia veloma ianao Ramsey. Tsy misy fisaorana madama, veloma ianao dia soavadia. Misaotra, tsy maintsy mbola eo anao ihany zany raha sitrapon'Andriamanitra za koa ny mino an'izany. Lalina indray izany mpiavana tsy mifankalala zany fa boribory tokoa ny tany ka ataon'ny lahatra mifanena ihany ny lalana. Ahoana reo izy le madama be raha fantany izany to ohatra ny tiako ny anatrika ny feonandry zareo ireo ka. Gaga indray ny fianakaviana raha hitantarako an'izany. Na emy koa aza ary niteraka ary very zareo. Izay no adiniko tsy nanontaniako an'ilay Ramsey kely teo iny. Asa angamba izay hahafatin'i Stéphanie raha ohatra ka hoe misy cousin na cousine ny any ho any. Tena tsy naboziko indray iny aloha tsy maintsy mbola hiverina tia. Robert, mba sevanaovany Louise tambavy kely ane azafady indrindra ka momi hoe efa fantany. Ka tsy aleo ve aloha hitany dokotera ianao vao misotro an'izany tambavy izany Ka ny vavoniko angeny ohatra ny marary ahy ngamba tsy mahalevokanina. Inona koa fa ny fiasan'ny sainao be loatra no mahatonga an'izao ry Eliana. Nanenenako mihitsy nilaza taminao hoe vehivavy hono ilay olona mpanatitra voninkazo. Robert koa. Ka izany ko, ny anao mantsy tsy maintsy tonga dia hafa foana ny eritreritrao. Tsy maintsy hoe olontiany Damien sakay izany taloha. Ka ho izandray ary aminao Mba aza mitsaratsara olona ambony ihany ho aho. Ary aza marary saina amin'ny zavatra tsisy dikany ianao. Eny, sy filazanao azy fa tsy eo aminao ny toerana dia hainao ny manakina. Zany foana anao verimberinoko. Tiako ilamin-tsaina, ahay ionina sy anadino ny lasa ianao ry Eliana. Tsy milamina ny saiko Robert raha tsy fantatro daholo ny zava-miafina rehetra. Aoka izay fa tsy te hifandahatra aminao ela iny koa ny dokotera fa tamy. Hitanao, izay le nilazaiko sy nahiko mitady anao rechute ka hiditra hopitaly indray izany zao raha tsy hisy fiovany. Asa rehefa miditra dia miditra mora ry izany variteninao izany fantatra anao fa manam-bola be sy manan-karena olona nina amin'izany indray fa tia olona hikarakaranao. Iza ny karakaranao anika? Aleo zarery no any rehefa arianao ahy ka izaho kosa tsy maintsy mody any Nottingham mamonjy ny ankohonako rehefa mody izy sa tadiavinao ikorontana ny tokantranonay noho ny fisarahan-toerana lava. Virginie tsy sarotiny akory fa ianao mihitsy ny manasaro-javatra ry Robert. Eliana,
tamin'iny ray mandeha iny ihany zany fa rehefa ho lava kosa ve anaiky an'izany izy ka fidiny ary ve ny marary Robert? Tsy fitandremanao mihitsy ny tena izy tsy atao masony dokotera. Tomany lava, kizitina lava, malahelo lava, sary-piaro amin'ny maty, tsy mahay mandamy-tsaina, tsy mahalala mionona, zany no ataonao ka tsy arary ianao. Eny teneny daholo izay teneninao. Hitanao, zay de mitomany indray. Ny sainao ihany no manamboatra an'io Reliana. Ny sainao no afaka mifeny fonao. Andeha aloha hijery reto fanafodinao reto fa tsy maika hohanina hiasaingana koa reto. Dia izany aky ny vaovao tany a. Tena zavatra tsy napoziko. Gaga daholo ny olona tao an-trano. Na i Stéphanie na i Frédéric. Na le Rafoza koa aza. Tena mahavariana tokoa zany a. Ka efa 5 taona tokoa moa zany ny tsy nionanareo intsony ozy ndriko. Efa 30 taona. Tsy nanapo azy izay vaovao momba azy intsony a. Lahatra mampionanay amin'ny vadin'izao. Efa taona maro aty aoriana. Dia inona ny ataondry zany zao? Tsy maintsy hiverina ny Lyon a. Ataoko izay ahitana an'io madame io. Rovina ke? Mbola tsy fantatra kia. Mbola hiresaka izay sy Frédéric. Mandehana tokoa kia. Mba hifankahalala ny ankizy raha manana zanaka izany olona izany. K'izany mihitsy nefa mahadodina ny Stéphanie kinona indray e. Izy efa vavy tokana. Zay fa ilazao vaovao ihany e. Aza matahotra indry e. Veloma kia. Veloma emi. Andeha ho eny amin'ny fasana zany ianao hiandry an'ilay olona. Ka raha ny tena sitrapoko aloha dia tsy ho any mihitsy aka. Robert. Ka izany mihitsy ka. Ampifilafila andray ve ianao e? Tsaroa fa sady manakaraha manao toy ny olona miasa rehetra ihany ange ihany manao sofera sirakiraka e. Fa tsy hoe anadaha fotsiny dia mipetraka. Noho izany sady anabavinao any patronao amin'ny lafiny anankiray. Tokony anaraka an'izay baiko asaiko atao ianao. Ka izay mahanadahanao azy indrindra no tsy maintsy hitsinjovako ny fahasalamanao na dia sady soferanao, sirakiraka ao amin'ny antsonao aza, sady voafetra koa ange no anaovako izany andraikitra izany hoa e. Mbola tsy tapitra ny fetra e. Ekeko izany fa ilay toetranao mihitsy no tena mahakivy ahy Eliana. Raha manome toky ianao fa ho tony tsara, na inona vaovao entiko avy any, satria tsy afaka morona andainga fa tsy maintsy ilaza ny marina dia andeha. Mandehana ary fa ho tony ahy e, na inona. Eny ary, lasa ary aho maka aina tsara ianao mandra-patongako. Eny re. Ramse. Ianao manahoana ianao? Manahoana ianao tovolahy? Monsieur Robert no anarako azafady. Mahazo mandroso ve aloha mahazo mandroso anao. Tsy manina fa mandroso dia mipetrapetra dia faly mahafantaranao Monsieur Robert. Misaotra indrindra, misaotra anao rangahy, misaotra. Ary efa ela angaha ianao no tonga tao, toa tsy tazako akoriko. Ka nitsikilikily teny eny fa tsy nisy teto mihitsy ka. Na ny fiara aza najanoko ary ambadika ary. Ve? Efa tamin'ny 2 ora no tonga teo ka. Efa amin'ny 3 ora sasany nefa zoko. Ka le madama kely tadiavinao nefa efa tonga teo ankeo tamin'ny 6 ora sasany marainako. Efa teo ve? Zany hoe tsy nandry ny ariva izy fa makamonjy train amin'ny 2 ora sasany hidina any Marsay hony. Ka hono fa angano resaka taminao izy ka. Zay mihitsy ka. Niresaka nanatona teo tokotany teo izy. Zany hoe nanadiady toanao iny satria gaga tamin'le fefy nataonareo io. Ka i madama no nanakaramany mpiandro fasana metaka ninko. Tsy hita nge fa tsy maintsy atao daholo ny sitrapony. Maly izy zao dia niantsona dokotera tao indray fa niomby ny areto ny rangatia. Zany ve?
mba mampalahelo koa ny madamy iny zanyko. Tsy hita e, marina moa tsy maintsy mandeha fitranoniko. Amin'ny lafiny iray aloha mafy ihany mahazo azy, tsy vady tsy zanaka. Fa aleo aloha zany ho any fa tsy nilazalaza taminao ve ilay madama kely hoe iza ny anarany na iza marina izy azafady. Zany hoe raha nilazaina aloha de hoe Clara no anarany. Clara? Madame Clara. Ary anadano no milevinao anateran'ny voninkazo foana io. Anadany? Damien? Zay mihitsy, anadany Damien. Raha ireny aminy. Toy izao ny fitantarany tamiko e. Toa efa mba tsaratsara koa sy dia iziko. Ka miasa ny fanafody sy ny tambavika. Le kamomi? Le kamomi. Sy dina so mampimeanao amin'izany. Tsy tokony mba ho faly ngay ianao mahita tsaratsara va dia mezanao indray ay. Ka dia faly mihitsy ka. Tena faly. Dia faly ary ianao inona ny vaovao nentina? Nifankahita tamin'ilay olona? Tsy nifankahita aloha e. Fa ahoana? Lasa nody any Marseille tamin'ny ora hono izy. Hono? Ozy izy e. Ka ozy le tovolahy nanontaniako sy niresaka taminy. Dia ahoana? Dia ahoana fa faly ve ianao raha manana fianakaviana akoatra aloha e. Akoatranay efa mianaka. Ahoana moa zany tsy ho faly? Zany refa dia anontanianao Robert. Ka dia mifalia ary e. Fa ahoana marina e. Satria Relianina, iny vehivavy manato voninkazo lava eo iny sy ayainao olo tiany Damien taloha iny dia tsy iza tsy akory fa anabaviny. Anabaviny Damien? Dre, anabaviny iray reny aminy. Clara no anarany. Clara? Eny hoa. Why, Clara tokoa le nilazainy iny vehivavy iny. Elianina, ohatra, tena safotra marina. Tsy maninona ka. Fanina fotsiny dia aiza izy? Aiza le zobaviko milazy ahy e. Robert. Moramora afo, zao ihany enge ianao e. Kefa hoe lasa nody any Marseille hono izy hoako. Nody tampotampoka fa marary tampotampoka ny rafosany. Fa any Marseille zany izy no mipetraka? Any izy no mipetraka. Zay nilazainy tamin'ny Monsieur Jacques ilay tovolahy niresaka taminy zany a. Manambady aman-janaka izy zany? Angamba. Dia tsy hiveriny eto intsony ve? Aurelianina, aiza moa nanalako an'izany e. Izy zany niteny tamin'ilay tovolahy iny hoe tsy maintsy mbola eo neto zay raha sitrapon'Andriamanitra. Clara. Ka fa zay vao tsaroko Robert. Inona ny tsaronao? Teny tamiko tokoa Damien indray ariva zay nisotrosotro izy tamin'izay fa avy namonjy fanasana. Dia hoe ahoana ny teny taminao ka? Manana nabavy ozy izy ihany. Sady somary mezi ny tenin'izany. Za koa aloha tsy niny sady tsy liana loatra satria hoe resaky ny mamy le iziko. Aurelianina, dia nolazainao ve ary ny anarany hoe Clara? Ny anarany aloha tsy nilazainy tamiko e. Zay arako. Fa mino fa izy mihitsy zay. Anabavy ray ireny aminy. Engane Andriamanitra ka mbola ho tonga anatitra voninkazo io izy. Raha tsy zany dia tsy maintsy anaovako fikarohana ny momba azy e. Nahidina ny Marseille mihitsy aza hitady azy e. Ina moa ny olana e. Ny fahasalamanao ny olana tsy hahafahanao mihetsika eo. Efa salama aza ao Robert. Efa tena niova tampoka mihitsy ah. Ka nety zany nanaovako fanadihadiana fa lasa fanafody ho anao koa. Zany mintsiko. Fa sanatrika vehivavy hafa ilay izy fa tsy fianakaviana dia lasa poizina. Eny marina zany, tena marina. Mampimeha mihitsy ianao tia Relianina ka marina moa. Io hitady azy raha tianao ny ahita ho sitrana tsara Robert. Ka tsy ho avy anatitra voninkazo eo ve izy amin'ny fetin'ny maty 2 Novambra zao e. Amin'ny fetin'ny maty tokoa. Ary adiniko io daty io satria ny ianao isan-kerinandro efa fetin'ny maty foana koa e. Rovina moa zany e, ny ianao koa amin'ny talata e. Mino fa ho avy izy. Engany.
dia zay no tantaran'seho teto Reliza momba n'ireo mpanatitra voninkazo ireo. Dia tena zavatra mahagaga tokoa izany a. Za aloha efa nanipiteny taminao ihany hoe mety mpiavan'ireo olon'ireo matoa samy manatitra voninkazo eo. Nahita zany ny faminanianao mpihoatra le madama kely sy le madama be. Mpihoatra tsy ny fankalala raha tsy efa 30 taona taty aoriana. Fa atsondreo lehibe no anton'izany. Vokatry ny tsy fanatonana fa samy oloko azy. Mety tsy ny fanaratsaina mihitsy ngamba le rain'ity Monsieur Dame maty sy le reniny. Mety tezitra ny reniny. Ngamba dia nikizy aty aoriana no mampalahelo. Fa ity Monsieur Dame ity kosa nge ny tokony teny mazava tamin'ny vadiny. Izay mihitsy ny tokony nataony fa ohatry ny tsy teny rarahiny fa hoe tsy hitahoana koa ny zanak'ilay madama behivavy. Tsy hitahoany le Ramsey anadahany fa za tsy nanadiady. Izy koa moa mahay maka raha teo. Tena ohatry ny poriporina. Mampalahelo ihany aloha na dia kizitina loatra aza sady miavona. Na izany aza za aloha zao te hanatrika ny feonan'ireo olon'ireo efa nanara-maso ny fivezivezena hatramin'izay ihany ako. Tafiditra ao anatin'ny tantaram-pianakaviana koa izao ianao. Toa laza mpanelanelana tsy fidiny. Asa raha samy ho avy eo ry zareo rehetra amin'ny fetin'ny 2 Novambrako. Roviana moa izany? Amin'ny talata izao ka. Tsy handeha hiasa mihitsy aho fa hiandry eto. Ohatra ny manindry mandry aho fa hisy fisehon-javatra ampihetsi-po eoko. Ary za koa raha izany mba ho avy eoko. Tongavy mihitsy raha afaka. Mba vavolombelona koa nao amin'izay dia tafiditra ao anatin'ilay tantaram-pianakavianako. Marina izany. Izay fa lasa aloha Zaka. Mampamangy any ary. Tsy fahasalama tsara izy. Efa tsy dia maninona intsony izy. Fa le lasalamborona no mbola tsy afaka. Ay ve. Afaka ho azy eny ihany izany. Maherezy ianao manaridi azy. Dia tongava maraina ianao talata raha te hahita zavatra. Tsy fantatra mantsy amin'io na maraina zareo no tongeto na ny tolakandro. Eny ary. Maraina so sady afety ho any amin'ny Zaka. Alora nga valo sasany vao miala eto anareo ohatry andamindamina an'ireto taratasy ny neny tanaty sakosy reto aloha. Mipotsina be koa ty izy fa inona daholo ary reto tena mivoaka tsirairay ve ka roviana vao afaka eto. Andraso aloha voaka daholo. Zay dia jerijerena fotsiny ambango vangony. Vitako ihany la. Efa mifiry. Efa mivalo sasany. Efa tokony andeha amin'izay aleo virina amin'izay ary ohatrany mbola misy zavatra mipotsina nge ato ambany ato izany. Misy dobolorana angamba ity sakostika. Tena dobolora mihitsy. Ino ty mipotsina be ato anatin'ity? Ary aiza ny famahana an'ity? Ary ty misy fermeture. Ary farafesana be izany Andraso asiko menaka kely dia mivoa. Zay tafavoa ihany ka. Fa inona koa reto toakanjo jupette. An'iza koa tony ary manino na sitrika ny any ato Andraso efa toa misy soratra ny mosoara. Toa misy anarana kely. Inona hono? Betty. Izy ty Betty. Ary reto ohatrany misy taratasy
azoko. Inona koa reta? Tito pasiporo amin'ny anarany Jeannette Becker, teraka tamin'ny Novambra 1970. Ary toa mitovy daty naterahana amin'ny eny. Fa izy ty olona ty, ny anaran'ny neny Jeanne. Andre? Karapanondro numéro... Fa toa karapanondro neny koa e. Fa ahoana azy? Monao, daty androany 17 Jolay 1770. Ary ty koa inona? Toa kopy an'iza? Draso hoe teraka androany 19 Avril 1770. Tao ny zazavavy kely Elizabeth Stevenson, zanaky Damien Stevenson sy Eliane Marlowe. Ahoana tsara? Fa toy ny anarako sy ny data naterahako ty. Fa inona ny dikan'izao? Damien Stevenson, Eliane. Fa inona ny dikan'izao e? Elsa? Neny. Fa inona ny dikan'ity taratasy ty ry neny a? Inona ny dikan'ireo taratasy reto? Azonao hazavaina amiko ve? Eny anaka. Ito koa le zavatra nampiasa sanahatra amin'izay. Le zavatra nampiferina anazy satria nafeniko hoe tsy sahako ny lazaina anao. Le zavatra nampifamaly an'i Berta re, satria izy nanome tsy ny asy namporisika ilazany marina rehetra taminao. Fa ahoana? Tonga ny fotoana halalano ny marina. Aorian'izay ho ambarako dia asa raha hankahalahy ianao na tsy manome tsiny anao anefa e. Maka toerana ary ianao dia meteza mihaino tantarako e. 15 taona lasa izay. Amin'ny 7 ora sasany mbola tsy tonga ihany Elisa. Tsy ho avy kosa angamba izy ka na ireto mpanatitra voninkazo koa raha mbola tsy tonga akoriko. Se aleoloha andrasany eto ihany. Ary izako mizamy miazakazaka izany. Jacques. Ohatray marina. Elisa, fa misinina. Jacques. Elisa, fa misinina. Maty ngany ny reninao sanatria? Tsy ka tsy izany mihitsy. Fa inona fotsiny ary? Ary inona daholo reto taratasy entinao reto? Inona koa ny ty sary ty? Toa sarinao sy ny mamanao. Ary izy ty lehilahy ty. Sary nalaina tao amin'ny aeroport izy zany. Eny Jacques. Dadako io. Io ny raiko e. Rainao? Ty lehilahy mihaja be ty ve? Eny hoa. Damien. Ahoana tsara? Tsy azoko ka. Damien raiko ry Jacques. Damien Stevenson io maty io. Jereo nge ny soratra ao ambadika. Elizabeth Stevenson, Jeannette Becker, Damien Stevenson, ce 25 juillet 1947. Jacques. Elisa, mitony aloha ianao dia hazavao tsara fa tsy mazava amiko e. Ahoana fa fao ny ranomaso?
napiripirina to tantaratasy neny tao anaty sakositranainy izay ankeo no sendra nahitany reto. Tsy mbola nisavana io sakosy io mihitsy amantsy satria nafeno ny fony io hatramin'izay fa azao vao napotrany. Gaga nahita reto pasipora amin'ny anaran'olo-kafa nefa daty naterahan'ny neny sy numero kara-panondriny. Gaga toy izany koa nahita n'ity kopia ity satria ny kopia koa dia Lisa Becker fa tsy Elizabeth Stevenson, ary izy Jeanne Becker ny reniko. Tsisy ray fa inconnu. Dia nanazava tamiko neny teo fa kopia vao nataony taty aoriana reny fony izy mbola narary, very tadidy, satria tsisy tadidiny na ny anaranay azy. Ny olona nitsabo azy dia nihevitra fa zanany ary izany koa ny teniny satria tsy tadidiny. Ka izao ary fa nazavaina ianao ve ny fomba fitrangan'ilay lozam-piarako ity? Ie, io indrindra ny tena nazavainy tsara dia ahoana? Toy izao ny tantarany. 17 Jolay 2007 vao antsoan'ny Kanada dada tamin'ny momba ny asany maha-ingénieur azy. Damien Stevenson ve? Izy indrindra. Dia nitomany anaraka azy satria tsy nahafoy azy ony. Neny tsy salama, tsy afaka nandeha avion. Dia nentin'ny dada. Voaterina nanaraka koa Jeanette satria izy nitaiza. Mpanampinareo izany na fa tsy reninao? Mpanampy nitaiza izy. Efa toy ny reniko faharoa ihany izany izy. Dia ahoana? Dia nikarakara reto pasiporo reto izay. Nary zareo. Noho ny tonga teo amin'ny seranana nefa dia nisy ny andro tampoka telefonina indray hono dada. Raha ny fanazavan'ny neny Jeanne tamiko dia mpiara-miasa amin'ny dada ihany io vehivavy io. Nefa miaraka aminy koa. Madame Barbara no anarany ary any New York izy no mipetraka. Dia ahoana? Dia nahemitry dada ny diany ho an'ny Kanada fa nivadika liana izy ho an'ny New York nanova-bie. Nalahelo be sy nitomany satria tsy afaka nitondra izy dia naka ny sareo izay teo amin'ny aéroport. Eo firy taona ianao tamin'izany? 3 taona. Dia ahoana nareo niverina? Nasainy niverina tany amin'ilay hotely mivatananay izay. Nasainy andry azo taony fa ho avy eo akanay afaka 2 andro izy. Kanjo nipoaka ny fiaramanidina nitondra azy. Raha iny hipetraka amin'ny seranany efa tonga tany New York. Maty daholo ny olona tao potika ilay avion. 27 taona. Maty tao daholo dia maty tao koa dada. Ndray marina. Dia inona nataonareo mianaka? Dia taitra be Jeanne raha naheno an'izany tamin'ny telefona. Dia nentiny any ala tao amin'ilay hotely. Ody aty hono. Any Valdoane misy any neny Eliane. Trano novidiany dady io. Kanjo iny Pitarabe iny izay mianaka no misy fiarany rimorimo tampoka. Neny Jeanne nefa tsy ambenany ranomaso taitra tamin'ilay lozam-piaramanidina. Efa akaiky vao hitany ny fiara. Tsy afany izy fa zanona tsy mpomafy. Dia sendra vao tazon'olona mpandalo iray. Dia izay no navoan'ny neny sy nahavery tadidy azy tanteraka toy izany. Vare. Tao amin'ny hopitaly ny olona nihevitra daholo fa zanany naterany izy koa nanaiky. Niany verina tsikelikely ny tadidiny taty aoriana. Dia nody teto izay. Afaka 7 taona vao tena natadidy tanteraka izy raha araka ny filazany tamiko teo. Tamin'izaho teo amin'ny 12 taona teo eo. Fa tsy mbola sany laza taminao ny marina izy izany? Tsy sany laza izy. Raha tsy zo androandro izao. Dia inona no eritreretinao ny aminy ka? Efa tena nanahy mihitsy izy fa hakala azy. Dia izany tokoa ve? Tsy zaka. Tsy manome tsiny any neny na niteza ny asany nampitany tamin'ny fianarana fotsiny aza ve? Izy efa nanan-kilemy. Tsy afaka anao izany aminy reniko faharoa foana iny. Izay ny teniko taminy teo. Damien Stevenson. Izany nanapo fa rainao io anateran'ny olona voninkazo lava io. Nanateran'ny reninao sy ny anabaviny rainao izay tsy nifankahalala koa. Tena mahagaga ny lahatra. Ianao ilay mpanara-maso tsy nanapo koa. Hoay. Ny reny fa tonga ary matama be sy Monsieur Robert. Ny reninao mantsy sy ny anadahany.
Dia ahoana tonga dia hoeny? Asa tena mangofotra zany Zaka. Andao ary hoeny. Nefa andraso aloha Fa ahoana? Ohatra ny toa intazako iny koa Madame Clara. Tena izy mihitsy ny taminy ka. Tonga daholo ihany zany? Tonga daholo ihany androany 2 Novambra fetiny maty. Eto mifasana ny feonan-dehibe. Jereo nge, reo zareo fa mifanatrika eo anoloan'ny fasan'ny rainao. Io koa ny Robert fa makeo. Dia miresaka izy. Jereo nge fa mitomany be ny reninao dia samy manatsotra ny tanany roa ary mifamehana izy mihoatra. Andeha hoeny ary Zaka, hoeny Andraso aloha fa ho aiza ianao ho avy Tena tsy naposiko izao baviko anabaviny Damien le nao mpanatitra voninkazo lava eto. Saika nankalanao ma zany noho ny tsy fahalalako. Nanakipily ny voninkazonao. Tena mialatsiny ry Clara. Tsy mahamiatsiny anao ary Eliana. Ny riko tonga eto mihitsy fantatro fa eto no henantsika anio. Kanto tanteraka tokoa. Zaho efa vonina ny andro mihitsy na mifira anao tonga eto. Nefa to ny arakaraka tonga ihany sika. Andre, iza koa ty zazavavy tamin'ny miazakazaka ty? Eliza, andraso ahy. Iny manaraka orinan'iny le tovolahy mipetraka etsy nanontaniako Monsieur Jacques. Iny le tovolahy resahako koa. Manahoana ry tompoko? Manao ianao ry tovolahy? Rina ny tomaniny ty zazavavy ty mafy izao Ka ino fa maninona tokoa ianao ry tovovavy Hitsidika fasana kosa. Hitsidika fasana toanareo koa. Fa misy avanao maty koa ve eto sa inona? Anabavinao anga io tovolahy? Zany hoe namako isika. Misy avako maty koa eto ry zareo Raiko no maty milevina eto. Dia aiza? Eo anoloanareo io ny fasany. Dada dia ato ve ianao no milevina? Tsy mba fantatro mihitsy hatr'izay. Dada, tsaroko ny fitiavako anao zao. Mirongatra ho azy avy ato anatiko ato. Zaho le zanako tsy nafoy anao fahiny. Ibety kelinao ngety Ahoana tsara? Betty! Fa inona ny tikan'izao tovolahy? Izy zazavavy io? Izy anazava aminareo ireny amin'ireny ny taratasy sy ny sary. Sary? Aiza hoe iny sary iny jereko azafady? Fa to Jeannette, Damien, Betty, Lanitro, fa taizy ty sary ty? Ahoana ny nazahoanao an'ity Tsy ary ny kopiako raha jerenareo Aiza hoe mademoiselle? Ty hoe Andriamanitro. Tena i Betty ve? Fa i Betty ve io Fa ahoana Robert Betty ary neny Betty zanakao. Betty Tena torany Eliana. Aolo, apio aloha ibata azy reto. Aolo apio Fa aiza zany? Ty amin'ny hôpitaly ianao Eno hôpitaly fa ngarina narary Tsy narary ianao fa safotra efa tsy maniny ianao zao. Safotra taiza? Teny amin'ny fasana ry Eliana fa taiza. Fasana?
Damien, Betty, ty ahy efa eto anilanao fa za matahotra raha za malahatra sy ny tomantsony. Ty Betty kelinao, 12 taona lasa izay. Betty kely. Ny zanako le retsy a. Hitako ihany. Velona soma tsara. Velony Betty. Iny, fa izao aloha rehefa miforma tsara ianao dia tantarainanao ny zavatra ny sirehetra. Tena liana ie, Clara. Tena faly na hita ny zanaka natahako. Asa kosa izay afalian'i Stéphanie. Misy azy izy. Any Marseille. Any Marseille. Entra ty izy ry tantina. Hoentiko aty mihitsy ka. Any Valdo daholo tsika nanao feonany be ivory. Anao fivorim-pianakaviana. Hatramin'ny Jeanette fa tesotra mahafy azy any taiza sy ny kolokolo an-janako. Ianao koa moa tovolahy, iza moa? Saka no narako tompoko. Io no namana nanampiahy tamin'ny Nicolazko sy tamin'ny volan-tsapona ny neny Jeanne. Dia faly mandray anao any amiko ahy. Mba te hamalosoa anao koa ahy. Misaotra madama. Ndeha ody angaha ianao? Ody ako izy zany efa